avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Fanahinina ampahatrana ny vahoaka malagasy ho nisy olombavambahoaka ndria mampandry sorana ny heviny manoloana ny raharaham-pireneny. Diso hevitra ny fanjakana raha resaka fanazarana ny vahoaka amin'ny kitolotolotra no vahaolana entiny hialana amin'ny fantrana sy ny anoanana eto Madagasikara. Nivadika ho raha-mafana eny anivon'ny fitsarana ny disadisa-piarahamonina eo amin'ny ben'ny tanàna vaovao sy ny ben'ny tanàna teo aloha ao amin'ny kominina Ambatombo Fanongo, distrika Ambatofinandrahana, faritra Moronmany. Samy manana ny fomba fijeriny na ny andaniny na ny ankilany. Avy any ivelany, 10 andro tao aoriany nahalany ny papa vaovao no totosaina androany tao amin'ny kianjan'i Saint-Pierre ao Roma ny sorona masina fanokanana ny papa Léon 14 amin'ny toerany. Fotoana izay nanolorana ny farany palion mana ny akanjo liturjika vita amin'ny volon'ondry. Misy lakroa mainty miisa 9 sy peratra panjony izay mari-pamantarana manokana azon'ny papa amin'ny fanombohany amin'ny fomba ofisialy ny fitondrany. Ny antsipiriandreo avy hatrany ary. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny ity alina ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampalalam-baovao fanahinina ampanitrana ny vahoaka malagasy so nisy olombavim-bahoaka ndria mampandry tombonsoa raha naneho ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Diso hevitra ny fanjakana raha resaka fizarazarana ny vahoaka kitolotolotra no vahaolana entina ialana amin'ny fantrana sy ny anoanana eto Madagasikara raha ny fanazavany tsy azo soaribelo. Pekady efa fanao ny fitondrana rajoelina hatramin'izay ka io mbola tohizana hatramin'izao io ny kitolotolotra atao fanampenam-bava sy fanambadona ny vahoaka malagasy ho ny mpanao politika naneho ny heviny androany. Raha mihay marina sy te hanarina ny sosialim-bahoaka ny filoha tsy ny fizarazarana tosika tsy heroa ny vahaolana fa politika mazava miompana amin'ny asa famokarana no tokony masona raha ny fanazavany hatrany. Dia zavatra kitolotolotra, zavatra tsy mavita taona, tsy mavita andro maromaro akory fa dia zarina zany omena kely le malagasy dia mangina nefa tsy miteraka vokatsoa, tsy miteraka fampandrosoana ho an'ilay vahoaka sy ny firenena ny zavatra tahaka izany. Ohatra ny hoe fanambadona ny gasy le zavatra omena dia avy eo zatra omena le vahoaka dia tsy miasa dia tsy mamokatra dia hoe fanahinana misy hoe zany ny atao izay ampahatra ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny fanazarana ny vahoaka amin'ny kitolotolotra izay tsy takatry ny mpitondra fa misy fiantraikany lehibe eo amin'ny resaka taux de croissance eto amintsika. Iandrajoena izay tsy haivina nanambara fa natratra izany taux de croissance izany ho 10% amin'ity taona ity. Hatreto efa misasaka ny taona mbola mijanona ho 3.7% zany raha navoaka ny bankiry sampam-pirenena. Ata izay ambany dia ambany raha oharina amin'ireo firenena eto Afrika. Hotratra ve ny tanjona raha toy izao foana ny paikady eto mitondra ho etra ny disom-bavambahoaka ity. Aiza nanatratrara antsika an'izany? Izao ary tsika misy gapina 4 milliards. Tao anatina trimestre fotsiny antsika dia nisy gapina 384 milliards d'ariary. Nefa tsy asiana LFR. Dia ao anatin'ny taona ray zany misy 4 milliards ny gap izay atao ka maninona zany anao mbola tsy manao LFR dia ahoana zany ny any atsemana. Le banga be ao anatina teto-bola mpanjakana dia zany no mididika zany fa vao maika tsy ho tonga amin'izany taux de croissance zany tsika, vao maika miakatra ny vidim-piainana, vao maika miakatra io ary vao maika midina ny vidiny raha malagasy zany amin'ity taona ity. Dia zay zany mbola itenenana amin'izao fotoana izao hoe tsy metsy zao fomba fitondran'ny mpitondro zao fa jereviny ny olona taux de
croissance économique ny africaine mihoatra ny 7% 8% daholo inge zao e tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny ara-toekarena sy ny teti-bolam-panjakana eto amintsika ka antony mampikirosofana ny firenena ankehitriny raha ny fanehoan-kevitra hatrany mibaribary amin'ny zava-misy ena ny vahoaka ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ny tsy fahaizana mijery ny lahara-pahamena ho an'ny malagasy afa indrindra ny tsy fahaizana mandray sy manapaka hevitra raha ny fanazavana hatrany tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony izao fitondrana izao ny mpandinika raram-pirenena no sady mpandinika raram-politika iray eo amin'ny fatra avaky nakaratra tsy misy intsony fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra kobakambava no betsaka ary ireo androm-panjakana rehetra sy ireo rafitra mandidina ny filoha no mahazo tombontsoa manokana raha oharina amin'ireo vahoaka madinika izay mitrongo voahomana hatrany isan'andro raha ny zava-misy ana eto amin'ny tany sy ny firenena kolo Antsirabe. Manoloana ny toetra raha-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia hita sy tsikatratra ho ireo mpandinika ny raha-pirenena sy ny mpamakafaka ara-politika avy eto amin'ny faritra vaky nakaratra fa efa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony izao fitondrana izao. Very tanteraka ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena raha nambarany ity mpandalina ny raha-politika ity tsy misy intsony ny fifampitokisana eo am-pitarika sy ny tarihana ary mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy ny fitantanana ny raha-pirenena. Porofo mivangana amin'izany ny fijalian'ny vahoaka malagasy amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana amin'izao fotoana izao izay tsy mitsahatra ny miakatra hatrany. Dika izany fa efa latsaka katerena tanteraka ny firenentsika ary marobe ireo tsy fahatomombanana izay atao mpitondra. Za tena samy teny fa raha misy référendum raha azo ataony référendum ka tsy misy alatra fa tena mazava be tena za samy teny aminao na 20% raha tsy hitan'izany filoham-pirenena zany fa raha le vahoaka ao anatin'ny fahasahiranana tsy misy manaka izany filoham-pirenena zany tsony. Ny olona ane matahotra satria zay miteny zao dia nizehany zay miteny zao tsisy tsony liberté d'expression tsisy tsony liberté d'opinion ka tsy mandeha amin'izay lohan'ny firenena mamakany amin'ny fahasimbany sarotra ao ny vahoaka malagasy ary za miteny aminao raha io fandehana io tsika tsy hoe mpaminany ary tsy koa tsy maniry loza fa mamakafaka sy mijery ny évolution an'le fiainam-pirenena fa tena évolution négative le fiainam-pirenena ary rehefa ohatran'io izy dia efa tsy misy tsony confiance entre ny mpitarika sy ny tarihana. Tsy misy ny fampandrosoana mazava izay mipakatanteraka ny anivon'ny vahoaka tsirairay avy izay ataon'izao fitondrana izao ho hatrany ity mpandalina ny fiainam-pirenena ity kobakambava no betsaka ary ireo androm-panjakana sy ireo rafitra izay manodidina ny filoha no mahazo tombotsoa manokana raha oharina amin'ireo vahoaka madinika izay mitrongo vahoamana isan'andro. Tsy fantatry ny filoha intsony ny atao hoe lahara-pahamena sy ny aitraitra ho hatrany ity mpandalina ara-politika ity. Ny planinina tsisy projet de développement tena mipetraka mihitsy ange fa mandehandeha fotsiny miteniteny projet ve dia resaka téléphérique ve ny andaninao vola-pe nefa tokony roso makany amin'ny agriculture tokony mandeha makany amin'ny fambolena vary zany ne sakafon'ny olona ohatrinona ny vola lany amin'io téléphérique io dia tsika nefa manafatra vary zavatra tsisy tetika asa ohatran'izany angely izy ahoana ny mbola androsotsika amin'izany inona ny mbola fanantenana amin'izany tsy misy tsony tapitra référence ohatsika mametraka hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy izany atao hoe fiainam-pirenena izany fa mangalatra mandavaka manodina manao kolikoly ny akamaroan'ny manodidina ny fitondrana any ka misy manana fa le vahoaka tena mihinana amin'ny atsembohan'ny tavany dia tena sahirana miasahirana. Araka izany dia tsapa fa latsaka katerena tanteraka ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny petraka ny fanontaniana mbola mahatoky ny filoham-pirenena ve ny vahoaka malagasy. Efa miendanja ny fitiavan'ny olona ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Inona ny antony tenenako an'izany? Ny antony tenenako an'izany dia izao hoe tena tsy manana fahefana mividy tsony ny vahoaka noho ny fidanga vidim-piainana. Faharoa manakaraka an'izay betsaka ilay fampanentana. Fampanentenana saingy izao izay ampanantenana tsy vita tanteraka hatramin'ny farany. Mamay Andralaty iny ty téléphérique tsy hitako izay importance an'ilay téléphérique. Izao fari-piainan'ny vahoaka malagasy izao zany tsisy dika andreny aloha aloha izay efa ampisondrotra ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy no atao fa tsy ireny téléphérique ireny. Fa tsy matoky tsony fa mandainga be manome fampanantenana nefa tsisy tanteraka sarotra tena mafy be tena mafy ny fiainan'ny vahoaka tena diso fanantenana tena diso fanantenana satria tena mamotika ny fiainantsika malagasy izy. Za misy itokisana azy sinitsy ny fiainana vidim-piainana miakatra ny karama tsisy mampalahelo ane zao vahoaka raha mbola izao ny ataon'ny fitondrana dia tsy hitako tsony zany zay hoe azo itokisana azy amin'izao fiainana efa mijaly izao ny vahoaka diso fanantenana mahitsy azoko lazaina zany izay ny tena izy hoe diso fanantenana ny vahoaka malagasy.
Nivadika ora mafana eo anivo ny fitsarana ny disadisa mpiara-monina eo amin'ny bentanana vaovao sy ny bentanana teo aloha amin'ny commune Ambato Mifanongo, distrika Ambato Finandrana, faritra Moronomania. Samy manana ny fomba fijeriny ny rotonta na ny andaniny izany na ny ankilany. Gaeton Andriatsilavo no mitatitra ny Tsiprian'izay. Mianjadro tady eo amin'ny bentanana teo aloha sy ny bentanana Perinasa ao amin'ny commune Ambato Mifanongo noho ny disadisa mpiara-monina eo amin'ny rotonta. Tsy mijanona any anivon'ny commune intsony ny famahana ny olana izy ireo fa nivadika raha mafana eo anivon'ny fitsarana. Raha ny fantatra dia efa antaonany maro no nisy ny tsy fifankahazahoana tamin'ireo bentanana ireo. Ny farany teo notoriny ny bentanana Perinasa teo amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany ao Ambositra ny zanaka lahy ny bentanana teo aloha. Raha nambarany dia nikastanana ary nandratra azy ity farany sy namany. Afabaraka aho mitanya kofety vovena ro petraka ho bentanana dia voviravira ohatra n'izao sahady dia nomeny ranjara io rano tokoa tamin'ny bidon dia sasako ny masoko sady manasa maso aho tonga moa gendarme izy amin'io tonga dia nilefa teo ny fetin'ny lola amin'ny moto dia lefa tiresapagna ny Retsimori nikaroko azy tagny gendarme tamin'ny fotoana io fa tsy nahita azy nondre mandeha tsanseho teo mihitsiny izy efa nafery nataka amin'ny hôpitaly amin'izay aho dia atsony gendarme ihany koa tozoto amin'ny telefona dia ny telefona izy fa niany gendarme ihany koa zay niatso azy menaceny mihitsy niatso azy hindroa misy appel hindroa mihitsy agny amin'ny gendarme niatso azy tamin'ny fotoana io fa menaceny azy ny gendarme tsanitagnatonga gendarme tamin'ny fotoana io amin'izao ndray izy dia mahiny zavatra ataony be dia be tagnamiko sy namono aho tamin'io izy dia manao contre-plainte izy fa ako notoriny hoe ahony tiasy tagnana azy sy namono azy io dia very koa ny volany vidina fotsim-bary tetina rotapiso zay zavatra teneniny koa zay ka olo zay dia tena tsambagnaka fa dia pitazona andreo hatramin'ny farany aho fa apetrako amin'ny fahendren'ny fanjakana ny fahefana makasika an'izay. Ankilan'izay tsy ireo lahy voalaza fa nikastanana ity bentanana Perinasa ity izay efa tazomina vonjimaika eo amin'ny fonjabeny Ambositra irery ihany no manandrara eo anivon'ny fitsarana momba ity fandratrana ny bentanana Perinasa ity. Afa voasaringotra ihany koa ny bentanana teo aloha sy olona telo hafa izay tsy nahalala ny zavaniseho tamin'ity savorovory ity. Raha mijery ny zavatra misy aho sy ny endrika politika hoentin'io bentanana io sy ny mpiaradia aminy dia hitako fa valifaty ary fagnararaotam-pahefana tanteraka ary rehariahany izy ireo amin'ny vahoaka sy ny commune Ray Manontolo fa azy ny tany sy ny fahefana ary azy aby ireo tompony andraikitra hatrany fotony tonga amin'ny faratapiny. Noho izany dia manao izay tiany hatao zany ireo mpitondrana ireo. Ka eto manoloana ty raharaha ty dia ambarako mazava fa tsy misy fantako ary tsy misy tokony hidiranay efa mianaka mihitsy ny olana ny fanaovany Rabemanatsoa Raymond bentanana amin'izao fotoana izao sy Itody sy Lola. No tanterana tamin'ity herinandro ity ny fitsarana ny raharaha mampifanolana ny bentanana teo aloha sy ny bentanana vaovao ao amin'ny commune Ambato Mifanongo izay nahemitra ho amin'ny 9 Meo avy izao no ny fitorinana nataon'ny bentanana teo aloha ny andaniny izay natolotra teo amin'ny fotoam-pitsarana ka tsy mbola voadiniky ny tompona andraikitra. Naverina eny amin'ny fonja ihany koa ireo lahy voalaza fa nandray anjara tamin'ny fikasihan-tanana rehefa nangataka fahafana vonjimaika ny mpisolo vava azy ireo ka nilavy ny fitsarana. Andrasana araka izany ny toy ny tiraraha ity. Mila mafisina ny ahitaka atao amin'ireo firenena matanjaka mba nome ilay vola tokony ho anjarany Madagasikara hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro hoy ny teo anivon'ny centre social Rupa sy ny fianakaviam-ben'ny Jesuite eto Madagasikara. Ny fahazoany vahamatsim-bola raha tontolo iainana io no ahafahantsika miatrika ny aditra ny fanazavana. Rina Fitiavana no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Tsy aomby ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro raha tsy misy teti-bola goavana natotona amin'izany. Tsy manana teti-bola matanjaka hiadiana amin'izany Madagasikara afa miantehitra amin'ny famatsim-bola avy any ivelany. Voatery miandry ny famatsim-bola avy amin'ireo firenendehibe voasokajom-panimba tontolo iainana be indrindra araka izany Madagasikara vao afaka miatrika ny ady. Manodidina ny 700 miliara dolara ny teti-bola tokony omen'ireo firenendehibe ho an'ny firenena andalam-pandrosoana. Lasibatra ny fiovaovan'ny toetrandro hoentina hanarinana ny fahavoazana na hanamevanana ny taketrany. Hatreto tsy mbola nivoaka ny vola voafaritra tany anatin'ny fihaonana tampon'ny firenena mikambana ho an'ny ady amin'ny fiovavan'ny toetrandro farany teo ka mahatonga ny asa ho mitarazoka sy maivana eto Madagasikara. Tsika nandray anjara mavitrika tamin'ny COP29 tany Azerbaïdjan dia misy zavatra fehikevitra nitapahana tany dia tokony tanterahana. Izay le hitakina ny fiombonam-be eran-tany hoe nareo mpandoto sahala amin'ny hoe olona nandon'olona dia ianao zany tokony miatoka ny fikarakarana ny olona nodominao.
dia izay nitakitsika zany satria ny vahoakatsika aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana dia anisan'ireo marefo. Mihamafatra ny fahavoazana teraka ny fiovan'ny toetrandro noho ny fahasemban'ny tontolo iainana. Seha-piariana maro no mizaka ny voka-dratsiny ankehitriny, indrindra eo amin'ny lafin'ny fambolena, ny fiompiana ary ny fanompokarana. Mila mafisina noho izany ny ataky ataon'ny Madagasikara rehefa tonga amin'ny sehoana tampon'ny firenena mikambana ho an'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ho tanterana amin'ity taona ity mba hafana manery ireo firenena-dehibe hamoaka ny volana ho faritana. Anisan'ny hoe karazany misintona lakolosy ihany zany jesuita eto Madagasikara amin'izay lafin'ny transition énergétique izay hoe andao resahana sahady le izy fa tsy andrasana efa be loatra ny tsirariny eo amin'ny sosialy sy eo amin'ny tontolo iainana izay io zavatra io vao ho resahana amafisina foana ihany zany ny ahitaky na eto Madagasikara na ny arahana amin'ireo firenena mandroso fa betsaka ihany koa ny tsirariny ao anatin'izay ataontsika hoe insécurité alimentaire zay eto amin'ny ety amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana sy tena ataontsika hoe marefo eo amin'ny lafin'ny raha manoloana ny fiovan'ny toetrandro toan'ny Madagasikara. Nanatanteraka androny sosialy na ny journée sociale ny aropo Madagasikara sy ny fianakaviam-be ny jesuita tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nodinina tao anatin'izany ny paikady hanamafisana ny ady sisika azona manery an'ireo firenena hamoaka ny vola tokony hositra ny Madagasikara hiadina amin'ity fiovan'ny toetrandro ity. Teboka maro no mbola mila fanatsarana amin'ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny. Ny lafin'ny fifehezana ny fepetra ara-barotra raha toa ka mbola miaina amin'ny fanalalana ara-barotra isika eto Madagasikara. Fotoana izao tokony hijerena izany hanomezana lanja ny vokatra vita malagasy. Nofaranana androany tsy ivona ny journée des branches de production nationale izay nanomboka ny zoma lasa teo fanampanazavana. Be dia be ireo orinasa manantona ny ANMCC dia tonga mitaraina fotsiny manao doléance zany ao anatin'izay fa misy anefa ny dingana ara-teknika izay tsy maintsy arahana ary tsy maintsy fehezina zany ao anatin'izay mba ahafana mametraka an'izay fepetra fanitsina ara-barotra izay satria tsy afaka miverin-dalana intsony atsika amin'ny fiainana ny fanalalana ara-barotra fa ny zavatra azo atao zany raha toa ka ny fiainantsika ny fanalalana ara-barotra miteraka fahavoazana ho ary orinasa ato amintsika dia mametraka tsika fepetra fiarovana amin'izay lafin'izay. Dia lafim-baovao ihany koa no entina miseto anatin'ny dokavatra vetivety ndawary. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Tsara be izany café au lait ndrizany tansa. Tsara rô flandier. Satria ronono mandry top les nouvelles recettes nampiasaiko. Top les nouvelles recettes, tena top. Manolotra fihenam-bido top lait arivo sy ray alina ariary ny lehibe ary 4 ariary dia efa mahazo ny kely.
Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany ny tontolon'ny fahasalamana avy hatrany no andeha nohizantsika izay fampahalalam-baovao izay eo amin'ity alina ity isan'ny antony mahatonga ny ankizy hanapaka fianarana ny aretin'ifra ny fanadidina natao araka izany ndroso tamin'ny fanentanana sy fampianarana ny ankizy anadio sy anadio ny ady vava ary ny fizarana fitaovana ny consulat de Monaco eto Madagasikara ka ankizy mpianatra mihoatra ny 7 teo no fantatra fa nisitraka izany ka eton Andriatsilavo. Ambony ny tany aretin'ify eto Madagasikara ary tsy mifidy taona zany raha ny fanadihadiana natao. Antony nahatonga ny consulat de Monaco eto Madagasikara ny roso tamin'ny fampianarana ireo mpianatra eny amin'ny EPP ahay kolokolo sy anadio ny nify sy ady vava. Hatramin'ny taona 2024 nanomboan'ny tetikasa ankizy mpianatra mihoatra ny 7 no nisitraka fizarana fitaovana iborosiana nify sy anadiovana ny ady vava. Antony anankiray nahatonga ny nanao antietsika ity indrindra ny fahatsapanay fa tena ambony dia ambony ny tany fahasimban'ny nifin'ny ankizy indrindra fa amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao raha ny etude farany izay nanananay ary mbola tsy ataontsika hoe mi-à-jour angambany tamin'ny taona 2024 efa 900 ny ankizy latsaky ny 10 taona no manana nify simba ary zavatra tena hitan'ny sekoly fa manimba ny tany fahavitrian'ny ankizy hianatra ny aretin'ify satria maro ny ankizy tsy mianatra no io aretin'ify io dia izay indrindra ny antony nanomboanay antietsika ity. Nanamafy zany ny talen'ny EPP Bernard Canu eny Faravohitra izay nisitraka fampianarana miborosy nify sy nozaraina fitaovana ihany koa ireo mpianatra. Maro amin'ny ankizy no tsy mahafantatra tsara hoe ahoana ny fomba fiborosiana anazy sy ny fitaovana entina miborosy izany. Anisany ihany koa eto amin'ny sekoly ny tsy fahatongavana ankizy mampisy tany tsy fahatongavana ety amin'ny sekoly satria betsaka ireo marary nify, ireo marary ady vava ary ihany koa tsy fahafahany tsy fananany ray aman-dreny ny tsy fahafahana zany eo amin'ny fahefa-mividy indrindra ilay dentifrice ampiasaina na ihany koa ny brosse à dents izay fandimbiasan'ny olona maro ny tsy fananany ray aman-dreny ny fahefa-mividy eo amin'izay. Ho an'ity taona 2024 ity mpianatra mitotaly sy 1704 avy amina EPP misa 4 no sitraka fampianarana sy fitaovana ahafana manadio ny nify sy ny ady vava. Miainga amin'ny fomba tsotra tsy maintsy atao ny fampianarana ka mitohy hatrany amin'ny fampianarana anoro sy anampy ny hafa. Ekipage roa no nisolitena Nicole tamin'ny andiany voalohany amin'ny fiadinany tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny rally izay notanterana ny 20, ny 17 ary androany fa 20 ny volana Mey. Dingana manokana na épreuve spéciale telo no nivezivezena nandritra ireo andro telo izay nalovana ny rally ireo izay niainga teny Sambaina atreny Amboninord akaiky ny Talata Mosikay nampiavaka azy ny fisiany ny parade natao teny Masaina izy Matolakandro. Tafitra larana faharoa Dani nitondra ny Subaru N17 raha toka nanana olana teo amin'ny boîte de vitesse kosa iendry raha tsy navitatra amin'ny farany ny korsa natao. Ifaniry no nitondra ny Peugeot 208 no nahazo ny larana voalohany ary Arkiady nitondra Subaru N15 no fahatelo nandritra ity rally ity. Fanampanazavana. Nafinaritra na dia nisy olana maromaro avant rally, pendant rally, après rally, be dia be ny olana. Bebe amin'ilay. Tao amin'ilay préparation tena enjana indrindra tsy le fotoana fohy zavatra atao fanenjehana. Ny fiara Subaru tsy dia misy pièce loatra eto an-tanàna fa soa fa be dia be ny namana mpanohana sy mpankafy sy mpiondana dia mba mifanampy teo dia mba hafitra tsara.
ny saison aloha tokony anao foana fa io moa tsy miankina amintsika fa fanirina dia zay fa arakaraha amin'ny zava-mitsangafitseo any faniavaka ary nivoatra ny fampisehoana ny fifaninanana hatsarana na ny concours de beauté amin'ireo alika tsara karazana na chien de race Kasiby Mada Dog Show 2025 eto Madagasikara andiany fahinina. Isan'ny niakatra ka nahazo fankatoavana hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena ny coton de Tuléar izay rasy malagasy. Amporosihana na tsara ny rasa ireo manana coton de Tuléar ho ny mpikarakara ny hetsika. Io coton de Tuléar io izay ankafizin'ny vahiny ihany koa raha ny fanazavana fanampalazavana. Le coton de Tuléar sera troisième. Marina tokoa hoe tsika manana ny chien de race tsika moa zany zay chien de race malagasy dia tsinona fa ny coton de Tuléar io zany manana ny club any eto amintsika ary aprisiana izay rehetra manana ny coton de Tuléar mba hiditra ao anatin'izay club zay ho fanatsarana an'io rasy io mba tsy ho very. Mampalely mantsy raha ohatra ka very indray le rasy dia aveo sika hitaky indray hoe avereny ho anay le rasy fa ny anay zany dia hoe karakaro tsara le rasy coton de Tuléar tonga ava midira amin'ny club an'le rasy io ny rasy malagasy ary tokony toanana satria tena tiany ny any ivelany. Ny any ivelany tena mankafy azy ka mampalely hoe tsika manana azy eto toerana indray ve no tsy hay anatsara azy tompo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, 10 andro tao aorian'ny nalan'ny papa vaovao no totosaina androany tao amin'ny kianjan'i Saint-Pierre ao Roma ny sorona-masina fanokanana ny papa Léon XIV. Eo amin'ny toerany, fotoana izay nanolorana ny faran'ny Palium manany akanjo liturjika vita avy amin'ny volon'ondry, misy lakroa mainty miisa enina sy peratra mpanjono izay amantarana manokana azo ny papa amin'ny fanombohan'ny fitondrany. Vahoakan'aliny maro, ahitana filoham-panjakana sy gouvernemanta avy amina firenena maro no tonga nanatrika izany tany an-toerana. Ny papa Léon XIV nandritra ity sorona-masina fanokanana azy ity izay nanararotra, nandefa hafatra ho an'ny rehetra ny mba isiany rariny ara-sosialy sy fampitsarana ny fanilikiliana indrindra ireo mahantra fa ihany koa manamely koa ny rafitra ratoekarena izay manararorotra ny arena voajanahary eto an-tany. Dia ny maresaka iraisam-pirenena ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany velomatompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.